Anisan'ny firenena ahitana tany tsy fanjarian-tsakafo ambony i Madagasikara. Raha ny faritra Moromania manokana dia manakaiky ny 500 isan-jato ny tahan-jaza latsaky ny 5 taona tratra ny tsy fanjarian-tsakafo. Io tsy fanjarian-tsakafo io dia isan'ny mahatonga ny tany fitsoahana an-tsekoly ambony satria misy fiantraikany amin'ny fahavitrihan'ny kilonga ny tsy fahalavira ny sakafony. Ezaka efa natao mipamana ny programme alimentaire mondial hatramin'izay miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo, ary ankehitriny dia nitarina eny anivon'ny sekoly izany mba hanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra miankina amin'ny fanjakana. Natomboka ny tetikasa fampisakafoanana an-tsekoly na cantine scolaire ao amin'ny faritra Moromania, ary nisitraka izany ny sekolim-panjakana EPP misa 12 ny taom-pianarana 2024 telo 2024. Avy amin'ny toana ny mempamina dia nifantoka manokana tamin'ny famatsiany isan-tokantrano vokatra ho amin'ny fisakafoanana an-tsekoly na ny home ground school feeding eo anivon'ireo sekoly ireo ny tetikasa izay notanterahany vaozana. Masahana Cisco roa ny tetikasa ato amin'ny drainina Moromania dia ny Cisco Ambositra sy ny Cisco Manandrina. Mpianatra miisa 20,705 izay misandrahaka any amin'ny sekoly ambaratonga fototra miisa 12 ireo no mahazo tombotsoa amin'izany. Ny tanjona amin'ity tetikasa ity dia ny ampihenany tany fialana an-tsekoly vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Izany hoe fampisitrahana sy fampisakafoanana ny kilonga mpianatra amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana sy maroloko. Io sakafo io dia mba ho vokatra avy amin'ny faritra misy ny sekoly ihany. Ny famatsihan ray aman-dreny vokatra ho an'ny sekoly dia mba ahafahana ihany koa mampandroso ilay faritra amin'ny alalan'ny lafiny ara-pambolena. Tanjona voalohany, ho afaka hamantsy vokatra ho an'ny cantine scolaire ireo vondron'ny mpamokatra izay natsangan'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra. Tanjona faharoa dia ho mora hita lalam-barotra ireo vondron'ny mpamokatra ireo. Efa ny taonany maro no niantsehatra teo amin'ny ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra amin'ny fialana andaharana an-tsekoly ny ONG Vozama. Anisan'ny tanjona lehibe ny ONG Vozama ny fanohizan'ny zaza ny fianarana eny anivon'ireo sekoly ambaratonga fototra. Mitana anjara toerana lehibe amin'izany ny fiara-mientana ny ray aman-drenin'ny mpianatra hahatratrarana ny tanjona lehibe io. Ny fanena tamin'ny tanjona iraisana ny Vozama sy ny PAM ka dia nataony fiara-miasa nandritry ny izay iray taona izay natomboka tamin'ny taon'ny mpianarana 2024-2024. Ratsahivina dia nanomboka ny taona 2024 ny tetikasa fampisakafoanana an-tsekoly izay natao mipamina ary mitohy izany eny amin'ireo EPP tsirairay avy. Mizara roa lehibe ny asa notanterahana tamin'ity tetikasa ity. Ny voalohany, famatsiany isan-tokantrano vokatra ho an'ny fisakafoanana an-tsekoly na ny home ground school feeding. Anisan'izany ny fametrahana ny vondron'ny mpamokatra ho an'ny sekoly na ny VMS izay vondrona natokana matsy amin'ny fomba maharitra ny filanatan-tsakafo ho an'ny cantine scolaire isaky ny sekoly tsirairay avy. Ny asa faharoa indray dia ny zaridaina an-tsekoly na jardin scolaire. Io dia natao indrindra ho fanabeazana mpianatra ho tia mamokatra sy karakara fambolena. Napetraka ny zaridaina iombonana isaky ny sekoly tsirairay avy ary ny fandimby ireo mpianatra mikarakara izany eo ambany fanaraha-maso ny mpampianatra. Ianaran'izy ireo avokoa ny dingana rehetra atao amin'ny fikarakarana zaridaina, famafazana, fambolena, fandrahana, fihavana ary ny fiotazana. Novatsiana masom-boly ary nomena fampitaovana
ny sekoly mba ahafahan'ny mpianatra mikarakara ny zaridaina. Nisy ihany koa ny formation mahakasika ny teknika fikarakarana zaridaina an-tsekoly izay narahan'ireo mpampianatra avy amin'ireo PP izay nisitraka ny tetikasa. Samy nametraka ny zaridaina ireo sekoly tsirairay avy. Dia tateoriana zany noho ny fiaraha-miasan'ny voazama sy ny PAM dia tonga le masom-boly. Dia nitondra masom-boly izy zany agnamamy, voatabia, concombre, courgette. Dia ny agnamamy zany no efa nambolena sy ny tsaramaso. Zay zany no efa nambolenao efa hiakatra moa, efa miakatra zao ny agnamamy zany efa azo atao hoe nohoanina zay efa nahazahoana eo amin'ny 420 kilao eo zany ny agnamamy amin'izao Teo amin'ny lafiny famokarana ho an'ny sekoly kosa indray dia vokatra lehibe ny nandrasana tamin'ity tetikasa ity dia mba hamokaran'ireo ray aman-dreny ny fotony ireo vokatra hafa ho fanampin'ny sakafo fototra ao amin'ny kantiny scolaire. Tsy totosa nefa izany raha tsy natsangana ny vondron'ny mpamokatra ho an'ny sekoly na ny VMS. Izy ireo dia ray aman-dreny mpianatra izay mivondrona ho fikambanana ary taritin'ny komity mpitarika antsoina hoe KMS na ny komity mpamokatra ho an'ny sekoly. Natsangana ny sada sy ny fitsipika anaty mifehy ny fikambanana ary maro ireo fiofanana efa noratovin'ireo mpikambana. Toy ny ahoana ary izany fikambanana izany ary manahoana ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny famatsiana vokatra ho an'ny sekoly. Moa zany fikambanana io hatramin'ny hysian'ny kantina mba hiara-hiasa hampandeha tsara le tetikasa. Dia ny andraikitry ny KMS moa zany manoloana an'izay dia mitady an'ireo vokatra hamatsiana ny sekoly satria misy vokatra tadiavina tahaka ny laoka moa zany fanivary efa PAM. Dia izahay zany manentana an'ireo tantsaha reo mba hivondrona fikambanana hamokatra ny vokatra ho an'ny sekoly izay tadiavina. Dia mividy amin'ireo gnay dia avy eo indray mivarotra amin'ny CLG izay mpandrain'le vokatra avy aminay KMS. Dia io moa zany mba hahamoramora le fiaraha-miasa hampandeha tsara le tetikasa araka ny volazako teo. Dia hita hoe zany mandeha tsara le zavatra hatramin'ny isian'izay ny rôle KMS indrindra fa le vondron'ny mpamokatra ary ny mpamokatra koa moa zany dia hita hoe falifaly sady courage zareo amin'ny famokarana amin'ny risika be satria mba tsy mitondra ny vokatra agnatsena itsony izy na hoe ho lany andro fa eo amin'ny sekoly ihany dia mahalafo ny vokatra. Dia ny vidiny moa zany dia tsara mitovy amin'igny asena ihany ny vidinay azy. Fa ngay kosa nefa dia mba hazavanay tsara amin'ireo mpamokatra ireo fa ngay mba mangala tombony kely dia kely hahafahanay mitsinjo an'le vody andro mety. Tao anatin'ity tetikasa ity dia nisy ny fanohanan'ireo ray aman-dreny izay nivondrona tao anatin'ny fikambanana ka ankoatr'ireo fiofanana ara-teknika isan-karazany dia nisy ihany koa ny fizarana masom-boly ho an'ireo mpikambana. Niompana tamin'ny tantsoroka sy fampiofanana ireo komity sy vondrona mpamokatra ho an'ny sekoly ny asa nosahan'ny voazama. Toy ny ahoana ary mahakasika izany? Nisy ny fampiofanana natao ho an'ireo komity ireo mba hahatonga azy ho komity matianina amin'ny lafiny izay famokarana sy eo amin'ny lafiny fanomezana vokatra ho an'ny sekoly na ho an'ny mpikarakara ny sakafo eny amin'ny sekoly izay. Nisy fiofanana nomena azy ireo aloha voalohany amin'ny mahavondrona azy dia nomena fiofanana ry zareo mahakasika eny atao hoe fiainan'ny fikambanana. Eo ihany koa ny fitantanana ny olona ao anatiny, fitantanana ny vokatra, ny fitantanana ny ara-bola sy ny fifampitondrana na miatrana fitsipika mazava tsara zany entin'ny zareo mifampifemo ao anatin'izay mazava ho azy. Tao aorianan'izay dia nomena ihany koa zareo ireo fiofanana manokana mahakasika ny lafiny ara-pambolena
nisy ny teknisianina amin'ny lafiny ara-pambolena niara-ny fanometanana moa zany tamin'izay fampiofanana mahakasika ny fambolena zay a, satria nisy masomboly maromaro mantsy ny zarainy naparitaka eny a ho andry zareo ho fanomboana n'izao tetikasa izao, satria arak'izay fanomboana zay a mbola maro a ny vokatra tsy anana ny vondrona lohatreto, ka no ONG Vozama zany a nizara n'izay masomboly zay ananana vokatra ho zaraina eny amin'ny sekoly. Ho an'ity taona ity a dia ny safidy manokana izay ny tsaramaso mena sy ny voanjobory, izay aloha ny zaraina ary niazana hoe ho atao sakafo amin'ity taona ity ihany ho fanampy izay efa ananany sekoly sy ananany faritra aloha. Ho fanomboana ihany ozy izy ateo a, fa ny ao aorianan'izao a dia hijery kosa indray zahay masomboly hafa afana mametraka n'le hoe sakafo maro loko. Na dia teo ary ny fasarotana tany ampiandohan'ity tetikasa ity dia hita taratra ny fiaraha-metan'ny ray aman-dreny izay nikambana tao amin'ny VMS. Tsapa fa tena liana ireo ray aman-dreny amin'ny fivarotana ny vokatra ho an'ny sekoly. Efa misy sady ireo mahita tombony. Tena mifameno ny fisiany cantine scolaire sy ireo mpamokatra ifotony, satria dia eo atoerana ihany dia afaka mamatsy ary afa-pahasahiranana ireo sekoly. Ary hita fa nanana olana amin'ny famarotana vokatra eny atoerana ny fisiany varotra eo atoerana. Ny mpianatra misitraka ny kantiny rehetra zany a miisa 4 dia ny zavatra efa nisakafoanay teto a legioma, misy karazana legioma ravina, legioma fakany, hasan-drano. Sekoly mbola tsy mitady vokatra hafa tany ivelany, izay zavatra ambolena, fa ohatra hoe ny resaka hena ihany a sy ny hasan-drano ohatra ny tadiavinay amin'ny toerana hafa, fa izay vokatra rehetrarehetra ny tany dia eto avokoa mbola tsy mividy hafa. Ny mpamatia marobe efa mividy zapa, ka anisan'izany dia hita taratra fa mitombo be dia be ny mpianatra niditra an-tsekoly eto anivon'ity zapoky ny fahaizay ity. Raha jerena isaky ny fokotany dia mahatratra ny 790 ny kilonga miditra an-tsekoly. Nanome hery ny mpianatra ihany koa ilay vary notovona tsoa na ilay riz fortifié zany izay avy amin'ny PAM. Tomboky ihany koa ny atao hoe fahafanadinana sy ny fifindran'ny mpianatra kilasy eto anivon'ny zapy. Afa-pahasahiranana ihany koa ny ray aman-dreny amin'ny atao hoe na amin'ny sakafo atoandro ny mpianatra. Nazotonam-boly ireo ray aman-dreny ireo satria dia ny sekoly no mividy ny vokatra vokarin'izy ireo. Raha eo amin'ny mpianatra indray dia hita fa efa tonga dia mahay mamboly ny mpianatra dia an-dakilasy. Fampianaran'ireo mpampianatra ireo mamboly izy ireo. Dia natao hoe nasitafy lasa lavitra amin'ny fianarana izy ireo dia efa nanan'izao sady natao hoe traikefa amin'ny resaka fambolena aty an-tsekoly. Ary azo antoka fa tsy ho adino iny rehefa lehibe izy rehefa rany. Ny tetikasa ihany koa dia nampifandray ny atao hoe ny fiarahamonina, izany hoe nampiroborobo ny sosialy eto anivon'ny fokotany, satria dia mifanatona matetika ny ray aman-dren'ny mpianatra, ny mpampianatra mifanakalo-hevitra amin'ny atao hoe fampandrosoana sekoly, na resaka sakafo zany na resaka zaridaina. Tombontsoa goavana mahasahana lafiny maro no azon'ny faritra Moronmania tamin'ity tetikasa tohanan'ny PAM ity. Mivoatra tsikelikely ny toe-tsaina sy ny ara-toe-karena ary ny fahaiza-manao ny ray aman-dren'ny mpianatra. Miakatra ny taham-pamokarana araka ny karazany avy ary mihatsara sy mihamrindra ny famatsiana vokatra ilana eo amin'ny cantine scolaire noho ny fanomezan-danja ny jardin scolaire sy ireo jardin communautaire.